Mbola ho ampitombona ao aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika, ny firaisana amin'ny fanamasina. Alahady mbola andiniantsika ny lohahevitra hoe mahandrasa ho avy ny tompo, mahandrasa ho avy ny tompo. Nefa amin'ity androany ity ihany koa eo amin'ny sahan'ny FJKM dia alahady hitrotronam-bavaka ny fitantanana ny fananana ato amin'ny FJKM. Tadidio fa manana fananana be dia be ny FJKM, manana trano, manana tany, manana hôpitaly, manana sekoly. Dia ny ao anatin'izany fitantanana izany misy komity manokana amin'ny fitantanana ny fananana ato amin'ny FJKM. Dia raha ohatra ka ataontsika version farany fohy kely ny toriteny, sady hoe mandray an'izay lohahevitra izay ny amin'ny hoe mahandrasa ho avy ny tompo, ary koa mandinika ny amin'ny hoe fitantanana amin'ny fananana. Dia azontsika raisina ny tantaran'ny Josia izay mivakiana teo ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo. Mahafinaritra be io tantaran'ny Josia io, fa iriko indrindra ianao mba hamaky an'io rehefa tonga any an-trano. Mbola vao 9 taona i Josia no nitendrena ho mpanjaka, ary teo amin'ny 12 taona nitondrany, zany hoe rehefa feno 20 taona izy zany no tantarainy io mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo io. Dia mitantara ny amin'ny fomba nandaminana ny fananana ny fiangonana, zay le hoe fitantanana ny fananana. Fitantanana ny fiangonana nalamin'ny Josia zay tena mbola tanora dia tanora. I Josia io tena mpanjaka malaza mihitsy tao amin'ny firenen'ny Joda, satria izy no nanao ny fanitsim-pivavahana, namerina indray ny zanak'Israely iverina tamin'Andriamanitra, satria tamin'ny fotoana nanjakan'ny Josia io dia tsy hita hatramin'ny bokin'ny lalàna raha, satria variana nanompo Andriamanitra fa ny zanak'Israely. Dia teo amin'ny tantaran'ny Josia io no namerina indray nanompo an'Andriamanitra ny zanak'Israely. Raha ohatra ndray ka raisitsika ny amin'le hoe lohahevitra mahandrasa ho avy ny tompo, dia ndao ndraiky jerena le Lioka toko faharoa ambin'ny folo Lioka toko faharoa ambin'ny folo dia jerevantsika ny andininy fahatelo amby efapolo sy fahaefatra amby efapolo. Lioka toko faharoa ambin'ny folo andininy fahatelo amby efapolo sy efatra amby efapolo, zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy hoe sambatra amin'ny mpanompo izay hitany tompony, fa indreo manao toy izany. Raha avy izy, lazaiko aminareo marina fa ho tendreny ho mpanapaka amin'ny fananany rehetra izy. Mbola sady miresaka fanapahana fananana no miresaka ihany koa ny fiverenan'ny tompo indray, hoe raha ho avy tokoa moa ny tompo, aiza ho aiza tsika aitsika ve ny asa izay napetraka ny tompo tamintsika hoe vitantsika soma tsara. Dia fitininy izay hoe dia mesa tsara ry reto manantena mahandrasa fa ho avy ny tompo, amenina. Dia tapitra ny toriteny. Fa amin'ity androany ity alahady ny tondranam-bavaka manokana sady fanateram-bokatra ny katekomenina andian'ny sakaiza. Mahafatifaty ery mijery an'zareo avy aty ambony. Ndao ranga napakevitra ny fiangonana hoe manomboka izao isaka ny alahady manao akanjo fotsy foana ny katekomenina. Dia amin'izay nareo eto aloha eto foana mipetraka. Alahady ny katekomenina, ny anarana andian'ireo katekomenin'ireo ry havako dia andiany sakaiza. Andiany sakaiza. Ny zavatra lazain'le perikupa rehetra ireo dia mpanompo mitantana amin'ny fananan'ny tompo. Dia nangataka tamin'ny tompo dia androany fampianarana no zaraina amintsika. Mety efa hainareo, nefa tsara ihany koa ny mamerina, tsara ihany koa ny mandinika, mety misavorovora ho an-tsaintsika hoe ahoana marina moa ny hevitra izany hoe mpanompo sakaiza zanaka. Fanontaniana mipetraka hoe mpanompo ve ianao, mpanompon'Andriamanitra ve ianao? Dia hozy izy Jesosy amin'ny Jaona toko 10:10 andiny 10:10 tsy ataoko hoe mpanompo itsony ianareo, fa ataoko hoe sakaiza. Niakatra grady ve zany? Lasa sakaiza ve zany fa tsy mpanompo intsony? Dia rehefa avy eo indray ny zanaka malala ny ataon'ny rainy, sady mpandova. Dia rehefa maninona indray zany ny zanaka, dia rehefa maninona ny mpanompo, dia rehefa maninona no sakaiza. Raha sitraka reo zay zavatra telo zay no resahantsika androany: mpanompo, sakaiza, zanaka.
zanak'Andriamanitra zany le resahako a. Ny voalohany zany a dia resakitsika momba ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra. Ao amin'ny tantara ao amin'ny baiboly ry havana dia ny zanak'Israely no tena nolazaina voalohany hoe mpanompo. Ny mpanompo a raha ny dika teny ao amin'ny baiboly a dia andevo ny dikany, andevo. Ohatrany hoe manimba saina ihany no mieritreritra an'izany hoe andevo zany hoe za ve zany raha miteny hoe mpanompon'Andriamanitra, andevon'Andriamanitra ve? Tsara ve zany sa ratsy? Za aloha mahita hoe tsara zany a. Sao anao zy nareo? Hoe andevon'ny Kristy ahy zany, andevon'ny Tompo ahy zany. Dia tokony efa hoaintsika ny tantara fa hiverina eritreritra tantara kely anankiray isika. Fantarareo hoe tantaran'i Josefa. Josefa tsy vadan'i Maria akory fa Josefa zanak'Israely, zanak' Jakoba zany no resahantsika. Tamin'ny fotoana androny any amin'ny Genesis 7:30 zany dia mahaliana koa zany tantara zany raha jerevantsika. I Josefa dia namidy ny rahalaany. Dia rehefa namidy ny rahalaany izy a dia lasa andevo tany Egypta. Rehefa andevo tany Egypta izy a, amin'ny mahandevo azy dia lasa tsy ny tompony tena nitsony izy, tsy nanana safidy izy, fa tsy manao izay sitrapony izy akory a, fa manaraka izay baikion'ny tompony. Teo zany a ny prime ministre, ny mpitondra tany Egypta tamin'izany fotoana zany. Haintsika tsara ny tantaran'i Josefa rehefa taty aoriana izy a lasa prime ministre tany Egypta. Ny fanontaniana dia hoe afaka mandinika ve ianao androany, afaka mandray lesona amin'ny tantaran'i Josefa io? Afaka vakianao tsara ny tantaran'i Josefa rehefa tonga any an-trano any. Fa rehefa mpanompo zany ianao a, tsy tompony tenanao ianao, tsy ohatran'ny hoe tsy manana safidy ianao, fa izay bakion'ny tomponao no tanterahana. Ka raha androany ary ianao raha ohatra ka tena misafidy, mieritreritra nofidinin'ny tompo fa mpanompon'ny Kristy ianao a, dia tadidio a fa ny sitrapon'Andriamanitra ny ataonao, ny sitrapon'ny Kristy ny ataonao, satria andevon'ny Kristy ianao. Dia ozy izy Paoly tsy izaho tsony mivelona fa Kristy mivelona atao anatiko. Averimberin' Paoly foana io amin'ilay epistily rehetra nosoratany hoe Paoly mpanompon'ny Tompo, mpanompon'ny Kristy, mamangy anareo fiangonana aty Korinto. Paoly mpanompon'ny Kristy, mamangy anareo aty Efesosy. Dia manoratra izy a fa mpanompo n'Andriamanitra. Ny mpanompo zany a tsy mba tompon'ny tenany zany. Fa ny mampanompo koa tsy hoe izano ny safidy ho mpanompo, tsy hoe lasa nakany avoloha dia nanatitra CV hoe ndeha mba hiditra ho mpanompo tompoko, makany amin'ny colonel izany anarany, tsy hoe hiditra ho mpanompo na te hanao ministra ohatran'ilay milahatra ny avoloha, filaharana hoany aho a, nareo efa tany. Fa zao voasoratra ao amin'ny Isaia 1:7, andingesiko afatsika Isaia 1:7, Isaia 1:7. Andrasako mihitsy nareo dia miara hitantsika tsara. Raha sitrakareo andao miara hiredona mafy be tsika manky azy. Isaia 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy: fa ianao kosa ry Israely mpanompoko sy Jakoba izay nofidiko, taranak'Abrahama sakaizako. Hatreo ihany aloha. Fa ianao kosa ry Israely mpanompoko sy Jakoba izay nofidiko. Zany hoe raha dinihana tsara zany le mpanompo, Jehovah Andriamanitra no nifidy azy. Nofidian'Andriamanitra ho mpanompo ny olona anankiray, nofidian'Andriamanitra ho mpanompo ianao. Dia aiza ho aiza ianao a manoloana izay fifidianan'Andriamanitra anao a ho mpanompo izay. Mendrika an'izany fifidianan'ny tompo zany ve ianao fa mpanompo? Ny fanontaniana mipetraka koa dia hoe mpanompo anao inona e? Nifidian'Andriamanitra anao inona ary ianao? Inona ny tena asa fanompoana ataonao? Mba fomba fiteniko mihitsy hatramin'izay, ary atadiavanareo aly hoe tadidio fa rehefa te am-piangonana tsy misy an'izany hoe olona tsotra, mpiangona tsotra, tsy maintsy tokony hanana ny asa fanompony daholo ny olona. Ny kafe misy tsotra sole, fa te am-piangonana tokony manana ny asa fanompony daholo
tokony any anaty sampana daholo, za tanora kristianina na za lehilahy kristianina na za dorkasy na za mpiandry na za sekoly alahady, dia tokony manana asa fanompona daholo ny olona. Aiza ho aiza ianao manoloana n'izay mampanompon'Andriamanitra anao zay. Momba ny mpanompo ihany a eo anatrehan'izany, satria ianao zany voafidy ho mpanompon'Andriamanitra dia mitaky andraikitra zany, mitaky asa ny mpanompon'Andriamanitra. Tadidio tsara fa hoy ateo hoe ny zanak'Israely tamin'ny voalohany tena natsoina hoe mpanompo. Tamin'izany ny mpanompo a mety masika be ngamba le fiteny fa tena ampitahorina mihitsy ny mpanompo tamin'izany. Zao voasoratra any amin'ny Josua 7:20, efa haintsika tsara koa zany raha ny teny tamin'ny zanak'Israely hoe fidionareo anio ara zay hotomponareo, hoy izy Josua, fa izao sy ny ankona kosa anompo an Jehovah zahay. Fa raha miaino ny teny izay andidiko anareo any amin'ny Deutéronomie 20:20, raha miaino ny didy izay omeko anareo anio ianareo dia ho avy aminareo daholo zao fitahiana rehetra zao. Ho tahina ianao ao an-tsaha, ho tahina ianao ao an-trano, ho tahina ny fanaova-mofonao, ho tahina ny taranakao. Fa raha tsy miaino an Jehovah Andriamanitra kosa ianao dia ho avy aminao daholo reto fanozonana rehetra reto. Tandremo tsy mandehandeha ho azy fotsiny amin'izao mpanompo, fa rehefa tsy manao ianao dia ho avy aminao daholo koa reto fanozonana rehetrarehetra reto. Matetika manko ny kristianina ray amana dia titre fotsiny, mpanompon'Andriamanitra mizendazenda mihitsy mitondra baiboly, fa tsy fantatra fa lasa kovavany fotsiny hoe manao inona re, tena miasa ve. Ary tadidio tsara, misy fitentsika kristianina koa manko le hoe mpanompo tsy mahasoa ihany zahay. Efa mba tena nieritreretintsika ve hoe aiza ho aiza le mpanompo tsy mahasoa. Makaiza moa mpanompo tsy mahasoa? Mateo 5:20-7, ary ario any amin'ny maizina any ivelany ny mpanompo tsy mahasoa, any ny isy ny fitoamanina sy ny fikitroanify. Atao inona? Dory. Tandremo rehefa tsy mahasoa ianao dia ariana ny ivelany ianao dia dorina. Manomboka androany ary havako, raha tena mieritreritra ianao fa ny fidian'Andriamanitra ho mpanompon'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra atao, dia tadidio fa no fidian'Andriamanitra ianao dia miasa ary miambena, fa dorana ianao rehefa tsy mahasoa. Ny mpanompo voalaza eto amin'ity perikiopa androany ity ny ao amin'ny Lioka 12:20 io dia voalaza ny hoe fa sambatra amin'ny mpanompo. Sambatra amin'ny mpanompo izy eo amin'le Lioka 12:7-7, sambatra amin'ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony. Rehefa ho avy tokoa ny tompo, rehefa ho avy indray ny tompo ka tena nahatanteraka dia sambatra. Tsy mba ohatra mahafinaritra antsika ve zany raha antsika mihitsy no ataon'ny tompo hoe sambatra ianao, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ajanoko hatreo aloha le momba n'le mpanompo, zay zany le momba n'le mpanompo. Faharoa momba n'le hoe sakaiza. Ianareo moa zany ny safidy ny hitondra ny anarana hoe sakaiza. Ny tena tadiditsika foana dia le ao amin'ny Jaona 5:5 hoe tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ataoko hoe sakaiza, satria ny sakaiza, satria ny mpanompo tsy malala ny ataon'ny tompony. Fa iverenako kely le Isaia 1:7 teo, le niarahantsika namaky, fa ianao kosa ry Israely mpanompoko sy Jakoba izay nofidiko dia nitoyany hoe taranak'i Abrahama sakaizako. Ay zany ny sokajy mihitsy ny filazan'Andriamanitra azy. Israely mpanompo, Jakoba izay nofidiana koa mpanompo, fa i Abrahama nataony hoe sakaiza. Haitsika ve ny tantaran'i Abrahama ry havako? Inona raha ny tena nampiavaka an'ity Abrahama ity? Le voalaza fa sakaiza eto. Dia nio tsara ny fidianan'Andriamanitra azy. Genesis 2:12 indray zany tantara zany. Dia efa antitra be izy dia nanambady an'i Saray dia nentina somary dingadinganiko ny tantara zany, fa tokony ho haintsika zany dia mianatra sekoly alahady koa izay tsy mahay. Rehefa avy eo nofidian'Andriamanitra manokana izy mandeha any ianao hoeto ny fianakavianao dia ndana makany amin'ny tany Kanana. Dia rehefa tonga tany izy i Abrahama dia nataon'Andriamanitra hoe rain'ny mino. Io mihitsy no ny safidiana ho rain'ny mino nanangonan'Andriamanitra ny fiangonana
tsy mbola hoe fiangonana kristianina ny anarany tamin'izany zany fa fiangonan'Andriamanitra. Teo a ny antsoan'Andriamanitra azy mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny trano rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Andininy faefatra dia nandeha Abrahama arak'izay efa nilazain'i Jehova. Lasy Abrahama nandeha netiny daholo ny fianakaviany. Andininy fafito ary Jehova niseho tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranako no omeko ty tany ity. Dia nanorina alitara teo izy ho an'i Jehova izay seho taminy. Io zany tsy hoe manaova an'izao, tsy niteneny ny Abrahama hoe dia zao atao dia zao atao, fa ny zavatra hita amin'ity tantarany Abrahama ity dia efa nanana planin'Andriamanitra hoe akan'le olona manokana, le safidy manokana, le fiangonana Israely dia anehoana ny maha-Andriamanitra azy ireo le vahoaka taranak'i Abrahama ireo zany nofidian'Andriamanitra manokana aneo ny maha-Andriamanitra azy, aneo ny voninahitr'Andriamanitra. Raha tena diniantsika tsara io tantarany Abrahama io dia tsy hoe ny raha anatanteraka asa Andriamanitra li Abrahama, fa nifidian'Andriamanitra lasa ohatran'ny hoe associé, mpiara-miombona antoka aminy amin'Andriamanitra, anehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Samy hafa mihitsy le hoe mpanompo, irany ianao andany ianao makanesa ao Analakely dia jereo ao ampavian ao misy mpivarokena dia zao vidiana, dia mody ianao fa merim-bola tehirizy tsara sa misy mpangaro-paosy ihany. Zay zany ohatra amin'ny mpanompo. Fa ny sakaiza indray raha raisiko tsotsotra le ohatra, ndany ianao maka Analakely dia mividiana loka fa anasa olontsika androany zato. Lasa le sakaiza, le Abrahama sakaiza mahafantatra n'le tanjona tiana tongavana dia lasa mpiara-miombona antoka any izy mieritreritra hoe henan-kisoa raha ve mividiana sa saosisy sa inona, satria zato le olona sainao. Tsy mitovy zany, tena mpiara-miombona antoka ny sakaiza. Dia izay mahatonga an'i Jesosy miteny an'le hoe tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony. Tadidio fa ireo mpianatra izay nitenenan'ny tompo ireo efa niaraka tamin'ny fotoana ela, efa niaraka tamin'ny fitoriana ny filazantsara, efa niaraka tamin'ny fanasitranana amin'ny marary isan-karazany hatramin'ny fananganana amin'ny maty ary efa nahalala tsara ilay tanjona sy ilay planin'Andriamanitra izay hatrehany. Dia nantsony ireo sakaiza ireo, nantsona amin'izay hoe sakaiza ianareo. Izany indrindra ny ilazany hoe efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra, ko mandeha any ianareo. Efa fantatra le mpianatra le fahefana rehetra ny an-danitra sy etỳ tany. Efa fantatra le planina hoe ny hamonjy an'izao tontolo izao no nahatongavany Jesosy Kristy tety, dia mandeha amin'izay le mpianatra satria miara-miombona. Ny zavatra verimberiko amin'ireo katekomenireo foana rehefa le vao mampianatra dia hozy aho hoe azonareo an-tsaina ve hoe ahoana tsara zany sakaiza izany. Iza daholo ianareo no mpisakaiza, mba mangalao hoe mpisakaiza anankiroa. Ohatrany tsy hitanareo raha neny nitondroko fandeha eto aloha eto reto dekona reto, ohatra zany zao reto rovavy manao solomaso, izy rovavy ay manao solomaso koa le fahatelo, izy rovavy manao solomaso anankiroa eto amin'ny deva reto, hitanareo ve zany? Dia hozy izy hoe nde nareo irana makany anosy kely fa mila skoty sika ametrahana afisazy etsy. Inona re mba resahanareo rehefa mandeha makany anosy any nareo amin'iny lalana iny tadidinareo ve zany katekomenina? Irako nareo roa makany Analakely, inona re mba resahanareo ny an-dalana fampimonjomonjy ve nareo? Tsisy miteny fa ndeha ho Analakely ny tanjona dia anatanteraka n'le asany irahana sa hanao inona. Fa satria mpisakaiza ianareo, satria mpinamana akaiky ianareo, tsy lany resaka ranganareo mpatongany tsy maintsy mahita lazaina ao rahoana indray le hoe anina, arahoana indray le ramoseko ny toroteny tao dia lava resaka be. Tsy zany moa dia tahak'izay koa satria sakaizan'i Jesosy Kristy ianao dia resao aminy daholo satria sakaizany ianao, tantarao aminy amin'ny atsipria ny fiainanao, fa tsy rehefa misy olana ihany vao resahana. Zany ny atao hoe sakaiza, satria efa fantatrao raha teo planina natongavany tety. Tompona ndraikitra ary mpiara-miombona antoka asosianao io, namanao io ko maninona ny tsy resahana. Natarabusy ary ianao resao aminy, mangetahety ianao resao aminy, manana fifaliana koa ianao resao aminy, fa tsy rehefa olana ihany vao resao aminy. Zany ny tena hoe sakaiza. Sary zany tsangany an-tanina izay efa mieritreritra hoe sakaiza raha hoe amin'izao manoloana an'izany. Za zany asakaizan'i Kristy ananga, resao ako aminy daholo mihitsy ny fifaliako, resako aminy daholo ny olona satria fantatro
ny olana rehetratriana ary izany indrindra ry havana ny mahatonga ny katekomenina tadidio fa be da be tsy maintsy zay ao amin'ny katekomeninao. Todika amin'ny katekomenina dia sady ampahafantarina amin'ny fiangonana zany. Misy lesona farafahakeliny 3 ao amin'le boky hoe Tompoko sy Andriamanitro ianaran'ireo katekomenin'ireo. Tsy maintsy vita daholo ny lesona 3 farafahakeliny vao mahazo raisina ho mpandray fanasan'ny tompo ireo. Farafahakeliny ho azay satria akoatran'izay mbola mianatra leadership zareo, mbola mianatra momba ny rafitra zareo zay tsy ao anatin'izany 3 zany. Akoatr'izay tsy maintsy manao fanadinana ireo dia mahazo moyenne ary tsy hoe mahazo moyenne de 10 fa tsy maintsy mihoatra ny 12 farafakely vao afaka. Farafahakeliny tsy maintsy manao tafika masina ireo vao raisina satria ny hira Kristy dia hoe mandehany ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra. Dia satria ianao sakaiza mpiara-miombonantoka an'i Kristy dia tsy maintsy tanterahanao koa zay, efa fantatrao ilay planin'Andriamanitra, efa mpiara-miombonantoka amin'Andriamanitra ianao dia mijoro vavolombelona maneho an'izay mahasakay izay. Akoatr'izay tsy maintsy hankatoavy ny rafitra atao amin'ny fiangonana ireo vao raisina ho mpandray fanasan'ny tompo. Tsy maintsy mandalo ny birao fiangonana, tsy maintsy mandalo ny mpihevitra raha fiangonana, hankatoavy ny hakatoko ny fandraisana satria mpandray fanasan'ny tompo zay vao raisina ho mpandray fanasan'ny tompo. Zao foana ny averiko amin'zareo hoe rehefa amin'ny alahady voalohany amin'ny volana février rehefa raisina mpandray ianareo dia ianareo ny fahefana faratapony atao amin'ity fitandremana ity. Rehefa miteninareo hoe lokona maintimainty io rindrina io dia lokona maintimainty io satria nareo no fahefana faratapony. Noho izany tsy azo ataotao foana zany fa tsy maintsy ampianarina tsara aloha nareo, tsy maintsy fantatrareo daholo aloha ny zavatra rehetra fiainana atao amin'ny fiangonana, tsy maintsy mpiara-miombonantoka aloha nareo ary zay mahasakaiza ny Kristy anareo. Mampahery ry zanako, tsy moramora ilay miakatra ty isaky ny alahady indraindray matory, indraindray misy popy atsy amin'ny palais, misy nitarika zay ny olona milahatra etsy, misy baskety be, misy potika ao amin'ny palais, katekomenina tsy maintsy mianatra. Fa ao anatin'izany nefa manana fiadanam-po mandrakariva ianao, manana fifaliana mandrakariva ianao satria sakaiza ny Kristy. Ajanoko ohatry hoe sakaiza. Fahatelo farany zanaka. Efa itsika ny ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko voalohany ny 12 efa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny Romanina toko 9 dia manao hoe ny fanahy dia miara-milaza ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ny fanahin'Andriamanitra dia miara-milaza amintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ny mahazanak'Andriamanitra zany dia ny fanahin'Andriamanitra no milaza ao anatintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ny zanak'Andriamanitra dia tsy anarana, tsy fombafomba fa tena toetra, toe-panahy, fomba fiaina mihitsy ny mahazanak'Andriamanitra. Tsy hoe mpiara-miombonantoka tsotra fotsiny tsony ohatra ny associé tahaka n'ilay sakaiza teo, fa zanaka ao an-trano, mpandova, mpiara-mandova amin'ny Kristy. Dia zao ny ilazan'ny Jaona azy ao amin'ny Jaona voalohany toko 7 hoe endre. Manao ahoana ny fitiavana naseho ny ray ho antsika dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika. Zany no mampiseho miharihary izay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny devoly, tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina sy izay tsy tia ny rahalahiny. Toetra ao anatinao mihitsy ny mahazanaka rehefa zanak'Andriamanitra ianao. Manana fitiavana ianao, manana famindrapo ianao, manana fanetreteny ianao satria zanak'Andriamanitra, satria ny zanak'Andriamanitra makatahaka ny Kristy zany ianao rehefa zanak'Andriamanitra. Dia azontsika vakina ilay ao amin'ny Galatiana toko 5:12 lava be fa vokatry ny fitiavana dia reto avy. Todika aminareo katekomenina ny amin'izay. Jesosy no nisafidy anareo ho sakaizany. Jesosy nanendry anareo mba handesy havokatra retan'ny vokatrareo. Misafidy Andriamanitra, safidin'Andriamanitra amin'ny mahampanompo, safidin'Andriamanitra amin'ny mahasakaiza, safidin'Andriamanitra rehefa nandray azy ianao ny mahazanaka. Raha azontsika tsara izay nambarako momba an'ilay mpanompo sakaiza zanaka izay
tsy grady io zany ka hoe mpanompo a dia lasa sakaiza dia lasa zanaka, tsy tompoko, tsy hoe endrika ivelany fotsiny io zany. Zava-panahy moa ilay izy dia sarotra raha tsy tena fanan'Andriamanitra mihitsy manazava amintsika izay, tahaka an'ilay hoe ray zanaka fanahy masina ihany io. Dia na kristianina efa tena mpandray fanasan'ny tompo, efa diakona, efa mpiandry, efa pastera dia mbola misalasala ihany ahoana tsara moa, telo tokoa moa dia lasa ray ve. Dia ohatr'izay ihany koa io, tsy fombafomba vakiana ivelana ohatr'izany le maha-mpanompo. Mety mpanompo ianao satria miasa ny ran'Andriamanitra natateraka asa, mety ho sakaiza ianao satria mpiara-miombonantoka efa hainao tsara ilay zavatra takian'Andriamanitra ety amin'ity zao tontolo zao ity. Mety ho zanaka koa ianao satria tena miaina tahaka ny zanak'Andriamanitra, makatahaka ny Kristy, mandeha amin'ny fanetretena, indrindra manana fitiavana. Ny safidy ny hitondra ny anarana sakaiza ianareo, mila mianatra ary tsy rehefa vita ny katekômena dia tapitra hatreo. Mila mahalala tsara ny fotom-ponoana FJKM ianareo, mila manaraka an'le tsy maintsy rehetrarehetra ny tantaraiko teo ianareo, fa tsy hoe rendrarendra kory reny, fa fitsipika ny fiangonana, rafitra mipetraka atao amin'ny fiangonana. Mila mianatra n'izany rehetrarehetra izany isika dia mitombo. Tsy grady aho io, tsy hoe miakatra grady aho. Ny any amin'ny miaramila misy an'izany hoe tetanao lieutenant dia lasa commandant dia lasa colonel dia lasa général, tsy izany. Fa ho avy ny tompo e, ho avy ny tompo, aiza ho aiza ianao. Mpanompon'ny Kristy ve ianao? Andevon'ny Kristy ve ianao? Sakaizan'ny Kristy ve ianao? Sa zanaka Kristy, zanak'Andriamanitra ianao? Dia mila miaina miara-miombona ao anatin'izany. Manentana anareo fiangonana aho, mianara mandrakariva e, aza dino ny famakian-teny. Izay ilay 10 minitra fast tao an'ny sekoly alahady teo. Fa ato anatin'ity tenin'Andriamanitra ity ihany no hitomboantsika, mampanompo atsika ary ananantsika fiadanam-po sy fifaliana mandrakariva, manatanteraka ny asa izay takian'ilay tompo. Raha tena tompo marina, aiza ary, satria ianao zany misy tompo eo dia misy mpanompo. Raha tena sakaiza marina ianao, inona le tena anarahanao an Kristy? Kristy le miaraka aminao isan'andro, indro momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao. Ka raha tena miaraka aminao isan'andro ny tompo, tanterao hoe lazao aminy isan'andro hoe inona no mahafaly anao, lazao aminy isan'andro hoe inona ny olanao, inona ny tokony ataonao, mangataha amin'ny tolotsaina fa fanamasina amin'ny mampandre. Rehefa lasa Kristy ary mampanantena fa mbola ho avy ndray, ny fanamasina no meny atsika, no manambara ao anatintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Raha tena zanaka tokoa ianao, tena manana ny toetra ny zanaka ve ianao, tena manam-pitiavana ve ianao, fa tsy hoe rehefa mivoaka amin'ny fiangonana ianao dia olona monjomonjo indray mivoaka teo, aleo tsy makaty a. Fa manana fifaliana ianao satria ilay Andriamanitra tomponao, ilay Andriamanitra rainao. Hoy izay zavy hoe zanak'Andriamanitra vao manao an'ilay vavaka averina foana zay rehefa lahady, rainay eo izay any an-danitra. Fiza ny teny taminao fa rainao io. Rehefa tsy zanak'Andriamanitra ianao dia tsy tokony miteny an'iny a, rainay eo izay any an-danitra. Dia ndao tena hiainantsika isan'andro zany, tsy fombafomba fa tena toe-panahy, toe-piainana amin'ny maha-kristianina antsika. Mpanompon'Andriamanitra dia manantanteraka ny sitrapon'Andriamanitra izay hibaikony rehetra ary ekeko, satria ny fankatoavana raha teo ny mialo ny fahasoavana. Sakaizan'ny Kristy dia resahako amin'ny Kristy daholo, tantaraiko aminy fifaliako, tantaraiko aminy izay mety ho olako, tantaraiko aminy izay mety antenaiko aminy koa, ary tsy misalasala mihitsy amin'ny resaka aminy satria sakaizan'ny Kristy. Zanaka dia tsy misalasala koa amin'ny metoraka makany amin'ilay ray, ohatrantsika metoraka any amin'ny ray aman-drenitsika ihany. Tambola kely na zao ary ory dada, ory neny ho avy nge Krismasy mba mividianao akanjo aranga. Dia miresaha mitompo koa satria zanak'Andriamanitra ianao, mba ame bombo aranga. Dia hoy izy nifinao ara-marariko mbola mena bombo ihany. Andao sika riavana hiara-iombona, ho mpanompo, ho sakaiza, ho zanaka mankatoa ny ray. Tian'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.